Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matevy indray no arahinao manomboka eto koa manasanao ampanajana ary izay anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny tontolon'ny fividianana avy hatrany dia isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao itony asa tanterahany structure adoka eo anivon'ny senita amin'ny fikirakirana ny voka-pividianana ny zava-misy teny amin'ny foibe ny senita teny alarbierne dia ujerentsika ao anatin'ity sary manaraka senety ny tsira kotoarsan eo amin'ny fanedidiny vola ravoavy ity. Ny nivon'ny senita mivokatra avy amin'ny distrika 5 eto Antananarivo. Ny structure adoka eo nivon'ny senita no misahana amin'ny fikirakirana sy ny fanamariana ny voka-pividianana avy amin'ny SRMV. Mamerina fandroana zany manamafy ny fandiniana ny antota-taratasy tsirairay. Isaky ny birao-pividianana zany bureau de vote par bureau de vote zany hoe mijery ny le antota-taratasy fitanana antsoratra ny PV zany mijery ny liste le voasonian'ny mpifidy liste d'émargement mijery ny taratasy le fanisana feu de dépouillement misy ny isam-bato azon'ny liste tsirairay dia amin'le fijerenan'izay mamerina ny compte samihafa ny asa marika zany dia mijery ihany koa ny voalaza mikasika ny fanarahana ny didy mandalana manan-kery arakaraky ny atota-taratasy tsirairay zay mandalo eo amin'le tompona andraikitra misahana le fijerena le fandinina ny dossier zany rehefa misy ny voamarika fa mety tsy mifanaraka amin'ny didy mandalana manan-kery dia raisiny iny dia misy ny fijerena inona ny tsy mety amin'ity anjaran'ny fitsarana indray rehefa aveo no mandinika sy tena manapa-kevitra mikasika an'izay hoe inona ny mety tsy fifanarahany amin'ny lalàna manan-kery dia inona ny vokatrizay eo amin'ny voka-pividianana. Ny senita zany dia amin'ny alalan'ny sadira dia manana fahefana afaka mitondra fanovana mikasika ny voalaza ao anatin'ny PV. Distrika 5 amin'ireo distrika 5 atao anatin'ny Antananarivo no efa voamariny structure adoka eo anivon'ny senita. Ireo voka-pividianana ireo dia azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny senita www.seni-madagascar.mg.